kely indray aloha androany. Inona tsara dia atory be azany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tonga soa eto amin'ny blaogy.voyage. Androany tsika dia hiaraka ho aty amin'ny Mandraka 520 km miala anatin'Antananarivo aty amin'ny commune-ny Ambatolaona. Tsy tena hoe za fa isika satria ao anatin'ity vidéo ity dia hiaraka isika ho aty amin'ity toerana ity. Ity tsidika androany ity dia ry zareo ao amin'ny lavatongotra no mikarakara azy. Inona ny tena mampiavaka an'ity toerana ity? Inona aby ny azo ataontsika aty raha ho aty isika dia andao ary manasa anareo anaraka hatramin'ny farany. Bisous. Betsaka tokoa ny toerana eto Mandraka fa i Saha Maintsoanala no andeha ho resahantsika an'io. Manomboka eto dia andeha randonnée tsika hiakatra anatin'iny ala iny dia hijery karazana Lémurien, izany hoe ny havana rehetra reo dia hijery cascade koa tsika, hijery karazana zava-maniry. Let's go ary. Ity site éducationnel sy écotouristique ity dia nisokatra tamin'ny 17 Desambra 2024. Mivelatra eo amin'ny 420 hektara eo ary maneho ny fauna sy flora ny atsinanan'i Madagaskara. Azo lasaina ihany koa fa valan-javaboary akaiky indrindra raha miala anatin'Antananarivo izy ity satria adiny roa fotsiny dia efa tonga aty. Ity randonnée ataontsika ity moa zany dia mirefy eo amin'ny 4 km eo ary ny toerana voalohany hijerentsika dia ny point de vue izay ahitana paysage tena mahafinaritra be rehefa afaka ny fiakarana be iny. Ny toerana faharoa izay hijerentsika dia tsy iza fa ny toerana izay ahitantsika ireo havantsika dia tsy izy izany fa ireo Lémurien ary hitondra sakafo kely ho azy ireo mihitsy tsika ka izay mahavangivango ny tiakavany. Ny toerana faharoa jerentsika dia ilay lac artificiel, izany hoe namboarin'olombelona izany fa tsy voajanahary dia jereo angela izy mahafinaritra ery, feno chalet manodidina sy eo ampovoan-drano. Rehefa avy naka sary sy nakaina teo amin'ny laka isika dia hijeran'izany hoe toerana bouquet final izany dia tsy iny izany fa ny cascade ary tena mahafinaritra be tokoa. Dia toy izay sy toy zareo ny diantsika tato anaty ala tato dia ankoatra ny randonnée izay nataontsika iny dia misy
aktivité maro azo atao misy toerana koa azo hipetrapetrahana toy ny chalet izay hitantsika amin'ny sary. Rehefa avy misakafo iny ianao dia azonao atao tsara mihazakazaka eny amin'ny arabe rehefa tsisy tomobile, maka rivotra na maka sary, na azonao atao koa ny mihazakazaka eny amoron-drano raha toa ka matahotra ianao. Dia raha ohatra ka tsisy namana iny dia afaka milalao vovoka irery na mitsilailay eo ambony bozaka. Eto amin'ity toerana tena hoe mahafinaritra be ity no amaranantsika ny aty Mandraka. Raha nahafinaritra anareo ny vidéo androany dia aza tiano ary manisy j'aime, manisy commentaire, mipartage ary indrindra misabonina amin'ny blog voyage. Dia avatra farany aza tiano ny mandeha voyage. Izana koa iny nofoko iny ohatra milay be zany. Andeha kaka aloha zaka